mbola izay pejany fony izay ihany koa no isarahantsika amin'ity takariva ity Tontosa androany fotoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra no ny fatratrarany FJKM Analamahitsy ny fa 400 taonany ivon'ny fankalazana moa ny andron'ny androany sy ny amrapitso mazava ho azy mbola maro ireo fandaram-potoana samihafa araka izao itaterandrotsy rakoton'indray tsy mamara Samuel aza. Ny fahatelon'ny volana avrily taona 3 no niorina ny fiangonana FJKM Analamahitsy synodam-paritany avaradrano feno 400 taona ankehitriny ny fiangonana ka nisy nietsika maro isan-karazany izay nentina nanamarina izany fa 400 taona ny fiangonana izany. Efa nanomboka ny fa 420 ny volana febroary lasa teo no natomboka ny fiandohan'ny fankalazana ny fa 400 taona ny fiangonana ary amin'ny fa 20 ny volana desambra kosa ny famaranana ny etsika. Mandritra izay fotoana izay moa dia isy ny karazana fanamariana isan'izany indrindra ny takela-bato fahatsiarovana ny tsingeritaona ary koa ny fanamariana ny jobily isan-karazany toy ny jobilin'ny mpandray fanasan'ny tompo, ny jobilin'ny diakona ary koa ny jobilin'ny mpitandrina izay ny fanjimby. Tamin'ny fiarahana-bavaka teo ny fanokafana ny takela-bato irakitra izao fa 400 taona izao izay ny sonodam-paritany nitarika izany. Tena misy mihitsy ny tsakabato ary hitanareo moa fa araka ny voalaza teo dia fitazomana tsara io fiangonana io fa ny ao anatiny izany dia mbola marobe ny zavatra atao na ny valitafo zany na ny zavatra atao amin'ny elektronika isan-karazany ampiasailika izany fampivavahana atao izany dia maromaro izany tsangam-bato izany. Anisan'ny tsangam-bato manamarika ny fiangonana ihany koa ny nahavitan'ny asa fanavaozana ny fiangonana saingy mbola misy ireo sisa mbola miandry ny tompon'andraikitra isan'izany ohatra ny valitafo, ny tableau elektrika sy ny groupe électrogène ary koa ny laklosy elektronika. Ireo moa dia avy amin'ny fiangonana madiodio avokoa no anantanterahana izany. Ankoatra ny fotoam-pivavahana androany dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo lehibe izay niarahan'ny fiangonana. Zay no mamarina ny fampahalalam-baovaontsika Andriamatoa Edgar Zafindrava PDS ny tanàna Antananarivo no safidiany toko tanora malagasy vonana ny TGV ho solitena amin'ny candidat ny filoham-pirenena ho avy zao izay nitapaka tao anatin'ny congrès national izy ireo tamin'ity hariva ity isorana feno toko klasy toko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao zay ary mbola tsy saraka amin'ny fahitalavitra ma-TV ihany koa ao anatin'ity farany herinandro ity. Veloma tompoko.